miaina ao anaty crise institutionnelle isika eto Madagasikara. Raha nambaran'ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM manoloana ny raharay eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ministra ny fitsarana. Tokony hisaraka tanteraka ny fahefana telo misy eto Madagasikara raha nambarany dia ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara. Ny mpanapaka sy ny mpandobary fa mila jaina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana dia tokony hatsahatra tsy misy atakandro ilay fitsapitsapahana andraikitra, ilay fanitsakitsahana ilay fahefana mpitsara ary indrindra moa zany ny fidikidirana any anatin'ilay resaka hoe fanapahana zaresan'ilay mpitsara. Resaka délibération no fototry ny olana. Iza izany no namoaka ny secret de délibération izay fahotana mafaty ny mamoaka ny tsy ambaratelo-pitsarana amin'ny asan'ny mpitsara ho hiatrany ity filohan'ny syndicat ity. Ny adivan'ny syndicat hatr'izay ho izy ny fahaleovantenan'ny fitsarana ny mpitsara mba ho feo ny feritreretan'ny mpitsara tanteraka no amoahany didy fa tsy baiko na ihany koa no ny tahotra. Satria olombelona mpitsara fa kosa ny amin'ny cas ohatr'izao dia toy ny mpitsara etrany miezaka izahay mamantatra ary manaraka izay rehetra procédure en cours mandeha dia eo le fiarovana n'ilay zon'ny mpitsara mba hipetraka ilay mahampitsara n'ilay mpitsara satria zay moa ny hitako ohatranareo ihany teny anivo ny tambazotra hoe zay ny hitako hoe nisy demande na ordre de poursuite nandeha ilay chef d'inculpation dia hoe complot en vue de déstabilisation, zany hoe misy firaisana tsokombakomba ho amina fanakorontanana. Nametra-panontaniana ny syndicat ny mpitsara hoe inona ny fandikan-dalàna nataon'ireto mpitsara miisa efatra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireto izay nanatanteraka ny asany. Mibaribary ny fanitsakitsahana ny fahaleovantenan'ny mpitsara ho hiatran'ny SMM izay nanamafisany ny fitakiana amin'ny hanajana ny fisaraha-pahefana sy ny fampitsarana ny fitsabana amin'ny asan'ny mpitsara. Taninay tato amin'ny assemblée mise en accusation ny Andry Rajoelina fa efa mandalo travaux de commission le izy ary miandry ny fandehana licence en plénière. Magagana izy so nitabataba be fa zegny mbola tsy miteny hoe tonga tenelika izy fa ohatry ny olona rehetrarehetra rehefa ohatra ianao ka voaroroy amina fanakorotana sy ny eloka mety avoasazy ianao dia tsy maintsy ara ny fanadihadiana. Hitantsika moa izy fa nanao menace andeha hitondra vahoaka aty raha ohatra izy ka adiadiana izany dia efa anisan'ny fanakorotana antsika hoe tsy mba teny lamy ary ampatsahivina any vahoaka malagasy fa tsy hoe raha ohatra ianao andeha ho adiadiana eny amin'ny fitsarana ka hitondra vahoaka marobe dia lasa tsy nerika na tsy ara-ny lalàna dia ahoana izany olona tsy manana vahoaka marobe hiaro anazy. Anatin'ny fetim-taona février nisy olom-bavam-bahoaka dia nisy olom-bavam-bahoaka izay manatrika fivoriana ary maneho hevitra ao anatin'izany fivoriana session izany dia misitraka tanteraka ny atao hoe immunité parlementaire amin'ny zavatra izay tenena. Sodiatina ny groupe sodiaty satria orinasa maromaro izay misa roapolo mahery ihany izy io dia ao anatiny atao hoe fanenjehana araky ny lalàna sous le coup d'une procédure judiciaire sy fanagiazana marobe. Ao anatin'izany fanagiazana marobe izany dia mila arahiny fitsarana maso ny fidiran'ny vola sy ny fampiasana ny vola ao mba tsy hisy fanararotana na sanatria mbola misy famotivodinana. Noho izany dia nametrahana administrateur judiciaire izay mitendren'ny pôle anticorruption ihany koa araky ny fangatahany mpanao fanagiazana dia ny ARAI ary izay nametrahana ny administrateur provisoire eo hitantana ny orinasa ary manao compte rendu any amin'ny ARAI sy any EPAC kasika ny fitantanana izay ataony ary dia mbola mitoy ihany ny fanadihadiana zany orinasa zany mandry mivoaka ny didim-pitsarana izay any orinany.
izany koa dia natao mba hitsinjovana n'ireo mpiasa izay tsy tokony ho victime amin'izay nataony tantana ny orinasa fa mba hampidinana tsara ny orinasa ka tsy sy le hoe tapaka ny karamanay satria nigasana ny compte bancaire dia rehefa misy administrateur eo dia en temps réel izy manao izay démarche rehetra ilaina hipehena ny fournisseur sy ny karaman'mpiasa ao amin'ireny orinasa misy appel à manifestation d'intérêt izy ireny na misy appel à candidature dia arakaraky ny traikefan'le olona misy ampianasareo azy fanadihadian'ny IGE izay manohy ny asa nataon'ny Cour des comptes dia efa mandeha fahafantarako azy ary miandry izahay fandefasana zareo andrentsikelikely misy ihany koa ny efa voarainay izay tsy mandalo amin'ny IGE ohatra izany ny faux diplôme izay efa nalefa ny entité sasatsasany izay voakasika izany any amin'ny Bianco dia mandeha any Impact misy ihany koa izay ataoko hoe tsy voatery mandeha any amin'ny IGE fa mety hoe fepetra raisina eny anivony gouvernement dia izany hoe fa encours andraisana ny fepetra fa ny mikasika ny fanenjehana ny famitrodinam-bola rehefa mitrodinam-bola dia tsy maintsy mandeha any amin'ny inspection générale de l'État ny enquête préliminaire izay enquête préalable izay vao mandeha enquête préliminaire eny amin'ny Bianco izay vao mandeha Impact dia efa manao relance ihany izahay mba handeha tsikelikely satria tsy ampy koa ny olona manao an'ireny asa ireny ny Bianco sy Impact dia raha miara-tony izy dia manjary elaela nandoa mialohan'ny fotoana ireny fa tsy zavatra ho arotsaka fotsiny ho any amin'ny besemar satria rehefa jereko ange nahita sary azao le tao amin'ny tamin'ny fianaratsomo iny babangona be ange le babangona be le fikaonandohan'ny ngamba tanora izy ray dia aiza dia ilaza azy tondra tenin'ny inona reny fa ny azo atao rehefa ohatran'ireny dia misavasava n'le olana ahitana hoe ty zany ny tena olana tena ao amin'le ain-dehibe ny repoblika mihitsy ny tanora nge fa ela ohatra no mijafajafa mihitsy amina bourse dia zao zany izy mba tokony hijery hoe aiza hoaiza ao anatin'ny fitondrana ny repoblika ny fitondrana sy famatsiana arabola ny ara-tsosialy ny fianarany ambaratonga ambony amin'ny alalan'ny bourse sy ny zavatra hafa ahoanany amin'ny fanofanana ambaratonga ambony atreto amin'ny anina nge Brito atreto amin'ny 14 oktobra nietsika tokoa ny tanora ary nietsika ny olona fa rano sy jiro no nietsehany fa le mitarika azy eo ny ao ambadika rano sy jiro ange ka repoblika mitrotrona amin'ny tany nanaovandrajoela azy efa ny kolonely Randreny Rina Mikaela vao nametraka an'izay hoe anorona tri fotony ny repoblika tsika refondation de la république hanavoazana ny repoblika hafa ny repoblika tranainy hafa ny repoblika vaovao zay tsy tafakatra teo amin'izay resaka hoe repoblika zay ka tsy mahagaga atsika na ity hoe hanombohan'ny fikaonantom-pireneny ity aza lasa ohatra ny miabahaba teo fa sofa efa nisy zao le dinikany zareo 7 mianaka tamin'ny Avakomaly sofa nisy fanazavana tamin'ny lahady manantena ny zay olazain'ny FFKM amin'ny asa rovina izy ny anao an'le fanazavana amin'ny mpanao gazety iny fa dia efa izy zany zao no asaina hiteny amin'izay ndahoary naraka kely an'reto fampahafantarana vitsivitsy reto tsika dia manohy ny fandarana sy miaraka aminao piano ary eny ary amin'itoy ny fandarantsika manomboka eto dia miara-dalana aminay no piano amin'ny fandraisana anjara raha ohatra ka mba misy fanamariana na mety manan-kevitra ihany koa anao amin'ny fandehan'ny fizotry ny raharaha tsika moa zany zao dia mbola ao anatin'ireo zay teny vazio focus any amin'le fikaonandoha-pirenena dia arakaraky ny ataontsika hoe fivoaran'ny raharaha eo moa zany raharaha inny ny amin'ny hoe manahoana sy manahoana no mety ho votoatiny mety ho fisotry n'le izy ny tany aloha mantsy dia tandatohatra 5 iny moa zany zao le hoe mifokotany commune faritra
distrika fatra aty amin'ny national mbola namafisy filohan'ny fanavaozana aloha zay tamin'ny lahatra teo ny atsipitsipirian zay inona no hitondrana izy misy loha hevitra ve no ataontsika hoe akanany feony ny hevitry ny olona ny amin'ny toerana samihafa sa anao torapo de mbola resaka hafa ihany koa ny am'zany mbola isy ny fanofanana ny ataontsika hoe ireo mpitarika zany eny anivin'ireny toerana anaovana an'le fikonan-doha reny mbola ho hitantsika ihany koa mbola tsy official daholo zany resantsika zany aloha satria ny FFKM no hitondra ny tsipitsipiriny mikasika an'io fantenany zava-dehibe aloha zany ao anatin'le izy de hoe manao na le vanim-potoana satria raha jerena am'izao fandehan'izao aloha zany tsika io de hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fanaovana fanadinam-panjakana zany atao anatin'ny ataontsika hoe ray volana sy tapany eo volana jona sy ny volana jolay io manao aloha ny antso efa misy vonina ao ambadika de raisina aloha ianao dawary salama miaraba tompoko salamana salama tompoko yo de mankasitraka ny famitinana nataonareo mirala mianaka teo aloha fa mafonjy ary tena zay no izy zay raha ny resaka sy ny adevitry fanjana moa tsy ho lany zany fa de mba hifantoka amty le hoe fanavaozana ity samy maiky hoe ilaino de mba mampirisika ny rehetra zany mba anara-baovao efa afo moa zao ny gazety fa ny gazety ny finoana katolika ny lakorany Madagasikara mivoaka amin'ity volana ity mametraka zavatra tena mahaliana mihitsy tsy ny bokambarotra gazety akory fa betsaka ihany koa misy koa boky mivoaka ohatra mampisaina amin'ny hoe fanafoanana an'izany fanjakana maty-eritseritra zany ary manam-pahaizana maro manoratra an'izany lafilafo angamba le izy aloha fa le reny zany hevitra tokony mba ho voizina eo amin'lenao manjery-bahoaka tahaka izao ezaka lehibe fataonareo amin'ny tsy miakiny zao ary matoa hoe manonona lalana mpanao gazety amin'ny tsy miakina mpanao gazety nisanandreny zarabetsaka ny tsy miakina tamin'ny fanavaozana nanomboka tamin'ny faraparany taona lasa teo iny de zay le izy zay mba misy adevitra rehefa misy adevitra ny olona tahaka anjavelosonina Constance ny maro fa tokony anatsehaka mihitsy am'zany da Pirelli zany ampy Augustin Portos ny mezana zava tamin'ny republika fa nahatapita zay tokony nahatapitany izy ary ny fanjakana nanananina izy azy tamin'izany zay le izy zay be dehibe ny olona manan-kevitra ary tsara sy heverina tahaka anareo miteny zao tokony mba hiditra amin'le sehatry le mahenika Madagasikara fa zay tena manorosorana mihitsy ny mahitsy mpivavaka zay biazina tany fivavahana fa hoe karazana fonona sakakasa no mahazo setra atao amin'ity le hoe Bande FM ity nataon'le ministra manahirana be teo aloha iny de eny zay moa tena zay de misaosanareo de toizy indrindra tompoko de tena zava-dehibe mihitsy le mipoitra hoe ny amin'ny hainao manjery pirenena marakitra Madagasikara zany tokony ho raharahan'ny ministera misahana ny kolotsaina zany hoe ny kolotsaina ny repoblika zao no velomitsika zao de fa arak'izay tokony misy fandaharana bobobo mihitsy momba an'izay afaka manomatsaina n'le vahoaka handray anjara amin'le fikonan-doha pirenena manana andraikitra sy adidy an'izany io ministera io zava-dehibe tena zava-dehibe fa de misaotra anao ny amin'le zavatra nyteneninao teo dawa antso mandaraka andray allo eny tompoko oui miaraba anareo de miaraba zoko be constant miaraba ny momba ny radio zany iza manokana tsy mirere fa de niona tamin'ny kolotsaina io de niresako hoe atao fandaharana isan'andro ohatra nataon'ny Porto sy ny ato ny fanavaozana ny republika io ary le ministera tamin'izany mbola ministera d'État ny sivombanao azy de ny radio rehetrarehetra na radio inona radio inona na fiangonana inona iran'ny Madagasikara satria feno an'io ny distrika anankiray tompoko manana radio privé farafakely ny roa any amin'ny raha lia amin'ny fotoana io amin'ny tsasakadiny isan'andro mba ho azon'ny olona any ambanivohitra any ilay atao hoe fanavaozana ny republika fa mandraky ty ny androany tsy nareo ny resako tao mba ny Facebook io fa manirana nge Facebook io fa tsisy mivaky loha de mikasika an'le fanjakana za anisany mba nanao proposition tany amin'ny volana novambra hoe manao vasata aloha ianareo tondrana an'le firenena fa kadika nge le 4e république io le 4e famanina ka tsy misy loatra ao anatin'ny constitution ny 4e république nge le hoe fanavaozana ny république nefa iny ny lohany indrindra de ahoana moa ny eritreretra koa hoe le lohany eria tsy ao anatin'ilay constitution le république fa ny ambiny ato atao ao anatiny ao de ahoana ny apetrahatra ohatr'izany ka nefany ny asan'ny
ny ACC de miaro gardien de la constitution fa na moray anatina lalàna za tsy fanaraka constitution de asiny ahitsy kanefa ny lay fanavozana tsy misoratra ao akoriny na ny mandany 24 mois tsy misoratra ao io ataovy fanaraka amin'io aloha io mba hapetiny zavatra de na mihoatra hoe tamin'ny 91 nisy an'izany tany amin'ny 72 nisy an'izany fa de 2011 nisy an'izany fa mandraka ty ny androany de io sy misavritaka ambony ambany eko tena sahirana nge iza sy ianao misy Costa mpanara-baovao sy mpanao analysina zavatra tena sahirana mieritreritra ny fa ahoana marina moa ty iza zany ny afaka manongana any ACC de ahoana zany ny avy ministre de samy menimenina any izy rehetrarehetra tsy fataloatra nisy zany marina isany disoko saotra toko daoary mandeka manahoana ny atsy manaraka tonga de rasina loary anao de mazay toizatsika daoary salama miaraba tompoko salama salama tompoko ambonatra lehibe tokoa nandrenesako anao androany monsieur Ravelson Constant fa tena mbola mijoro ny andarisina ao amin'ny alalan'ny politika voalohany indrindra fijeriko anareo amindrala ao anatin'ny émission de tsotra rehefa miantso ny fanjakana fa anao fanambarana ny filopitarika tsy mbola miantso mpanao gazety privé ohatratsika miaino zao izy de fatany fa fanafana ny resaka raha inarona intsony ndresaka an'io fikoanandoha io zao tsika ny zavatra tena marina de tsotra na tsipy any amin'ny FFKM le izy za zany tsy anao detay aty ambadika fa hoe aiza eto Madagasikara ny tsisy fiangonana ary aiza eto Madagasikara ny tsy ananany FFKM olombelona any zany ny tokony apetraka amin'ny famatrarana ny zavatra io iangany amin'ny fokotany commune district ary aty amin'ny faritany de tonga aty ambony be aty fa raha ohatra ka ry zareo reo apetraka eo nefa tsy ohatra misy sehatra hitantanany azy io ihany io de zavatra efa vita ihany ny atao ao de efa ampijery amin'izay zavatra zay tsika ho anazy zany tena efa mba miandrandra ihany ahako fijery satria zay zao ny lalana masaka de avike io zany zao sordalana hoe fanovana amboary ara le izy raha ohatra ka mampety amin'ny Madagasikara le fanovana inona ny rafitra masaka ametany le fahavana antso ny ataoko ho anareo ao anatin'ny FFKM satria nilaza izy fa mbola moro ny mpanao gazety antsoy daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra fa manana zavatra ho tenenindreo fa tsy ny TVM ihany akory ny mpanao gazety eto Madagasikara ohatran'io zao eo amin'ny top io manan'olombelona reo hoe ary mametraka tena fijery tena mipetraka any amin'ny tokony lalana lefa zany le zavatra teneniny sa mijanona eo fotsiny ka za zany tena fary zao maheno anao manazava de zany ny olona andrarisina amin'ny politika Madagasikara sotra indrindra ry top radio mamevonahitra Constant miara-palitsika ary de manoman-tsaina tsika ho amin'ny fikonan-tom-pirenena mampirisika ny rehetrarehetra mihitsy amin'izay zao fa mazava ny lalana ie ka izay indrindra le izy anjara biriky moa no etsika ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany satria manahoana efa misy antso hafa raha sy nampitiavana daoary afa miarahaba ny top radio miarahaba ny vahiny miarahaba ihany koa ny mpiaino misaotra indrindra ny tenin'ny monsieur Constant teo hoe adika ao amin'ny teny malagasy irafitra tiany vahoaka fa miteny zaho teo tondra mandeha hoe ny firenena anankiray ane tsy mety federena satria ny federena de atambatra ka ny atsika fizakantena na ny faritra vanina ny faritany zay ometsika de zay no tokony tenena anazy ary zay tsy de mamparisika ny tenanay ahy tena no ho federalisme io fa atao teny piansa mifanaraka amin'izay zavatra ilaitsika volan'ny teny malagasy ihany koa moa zao de ngamba fotoana mihitsy tokony iasan'ny akademia malagasy amirenana n'izay atao hoe teny tokony hareniny fa maro be mialatsiny fa somary mivalapatra kely amin'ny mahateny malagasy zay matetika asika de miteny hoe ny lafiny efatra sy ny zorony valy satria mieritreritra asika fa ilay lafiny efatra dia avaratra sy nanana tsy mandrefany fa le zorony efatra sy lafiny valy satria le zoro de ry alamady ry adijady ry adimizanona sy ny fa ny lafiny iny misy valo iny satria ny mizara roa anisan'izany daholo ao anatin'izany koa ty fitenena matetika hoe foiezaka zany tokony mba misy fanarenana fa de misaotra monsieur Constant amin'ny sofokevitra hoe
atao teny malagasy ny rakotra tadiaviny vahoaka satria zay ny tena fantany fa raha mbola hiditra misy mahisy matsika de sahirana misaotra tompoko misy ohatrany hoe pitsony le teny ilazana an'le zavatra fa tena manilika lasa hoe tsy anisan'ny mpiady-hevitra ntsony ny olona sasany rehefa ataonao am'izany isy mahisy mazany le izy eto zany zao de le fahefan'ny faritra isaky ny faritra ny ady-hevitritsika antso manaraka andray efa teo am'verina resaka fédéralisme le namana teo de zany samy mpiady-hevitra amin'io anaty Facebook ihany de nanontaniako olo fa inona mahatonga anareo ola avany de go io fa inona mahatonga anareo tady ny fédéralisme izy hoe anao passeport fotsiny veo de andanana eny Antananarivo de mivaliko izy tsy décentralisation ane zany fa compétence na service satria izy manome passeport ny sampany ministère-ny sécurité publique any aminareo ngeo misy direction régionale ny sécurité publique de ny angatahanareo zany hoe ameo fahefana le direction an'io anao an'io any aminareo any fa zao kosa hoa tadio ny ambassady rehefa hiaka visa anareo tsisy ambassade de France anao consulat any aminareo ame visa anareo fa mandeha Antananarivo nareo hiaka ny visa anareo de aveo nareo any Antananarivo koa ny avion andananareo makany andafy zany angely izy de mampimenimenina zay tenao fédéralisme raha ny fahazao azy de zao hoe les compétences an'le administration territoriale io mivangongambangamba lazana azy ohatra hoe milaza fotsiny hoe ny inona ty momba ny domaine sy ny topographie any Moramanga nge misy fa tsisy any Anosy Benal ka raha tianao resaka tany olo Anosy Benal voatery makany Moramanga no fanamboto nefa ny fitoalina sy rahetsy ohatra zany koa ny Kanandilamena any Ambatondrazaka ny misy de compétence ohatra zany hoe ny tribunal administratif de isaky ny ex chef lieu na province ny misy de ahoana monga Ravelson Constant ny eritreretinao hoe raha manana olana mikasika ny fifidianana communal ny olona any afarany avaratry be sy Tsibiana antoliarany mandeha de raha manana olana momba ny rafi-pitsarana ny olana any le fahatany ka hiakatra tribunal ina cour d'appel antoliarany mandeha de za manao hoe komanina fenoy tribunal administratif sy cour d'appel isaky ny chef lieu de région de fa manakaiky ny vahoaka nge zany fa za zany tsy mafa inona le tiatsika atao am'le hoe décentralisation effective tsy tenenina fotsiny fa rehefa antaninao le olona hoe na député na antaniko an'izany hay tsy fantany akory hoe inona moa le atao décentralisation effective de inona le hoe budget provincial de nantaniko izy hoe anareo mitaky budget provincial fa ngao misy province ao sa misy fanjakana manome budget rafitra tsy misy zany ange le manahirana eto hoe rehefa notaninao le olona kay tsy fantany akory ny zatra teneniny le miresaka fédéralisme tsy zatra fantany akory ny ao anatiny io ndre raiky anotanisy tsy zatra hainy angely izy satria tsy misy manazava aminy zay ny loza eto de manahirana de za mbola miasista foana hoe le rafitra itondranan'le fanjakany kely aloha ny maiky indrindra fa efa caduc ny constitution 4e république zany nanomboka tamin'ny octobre 2025 nametranany PRRM caduc zany amiko de mila mametaka rafitra aloha itondranan'le firenena fa za hoentina dahoara hoe le lohany extra constitutionnel fa manaraka intra constitutionnel za mbola tsy aranita histoire na firenena ohatry zany aloha naray ary tena mialatsiny za tsy manohitra ny fitondrana io fa milaza ny zavatra fantako sy hitako saotra to